Miaraba tokolasy tokovavy ho anao zay manaraka ity fandarana miara-manonja eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny MBS ity ary ny fiara-miasa fiara-metana fizaram-baovao miaraka amin'ny radio Mada FM 100.8 zay efa mahazatra sy mahafinaritra antsika moa ny mihaino izany radio Mada izany satria dia marobe ireo toerana hahazoantsika izany radio Mada izany. Dia ho an'izao fanombohan'ny herinandro izao dia mitondra ny fiarabana ho an'ny namana rehetra mpiara-miasa amintsika na eto amin'ny foibeny MBS izany na any amin'ireo distrika izay mandray ny fandarana ka mampita izany amin'ny alalan'ny famerenana. Toraka izany ihany koa miaraba ny mpiara-miasa amin'ny radio Mada izay ny vavitokana malala tsaroana na malala tsaho isika sy ireo mpiara-miasa amin'ny rivalsa ny Menjanahary Robena sy ireo ekipa izay eny ambony eny ihany koa ny tenanay. Dia miaraba ny namako teknisianina tsy ho adiniko mihitsy satria izy mampifandray antsika ifaly Ramananarivo rehefa ao anatin'ny fandarana tahaka izao ary maro ireo teknisianina izay mifandrimbona aminy na ireo tompo-toerana ao amin'ny division zany na ireo mpianatra izy ireo niaraka hamakivaky indray amintsika izay ao ambadiky ny sary sy ny feo hitanareo seninareo isanandro na am'vatana amin'ny fahitalavitra izany na amin'ny tambazotra sosialy sy amin'ireo onjam-peo izay fanarahantsika ity fandarana ity. Totetry ny fandarantsika aloha zany ho antsika eto aterina na any ampitan-dranomasina izay hanaraka izany fandarana zany dia tsy afaka ny valapatra be tsika androany eo amin'ny adiny ray eo ihany no ahafahantsika miaraka amin'ity androany ity satria moa zany sady mbola miazakazaka eny Anosy Alambodratrimo ny tenanay no manatotosa ny fandarana satria dia tanterahana amin'ity an'ito zany ny fanokafana ny quartier général ny vondrona politika firaisakina ho an'ny distrika Ambohidratrimo no fanolorana ireo candidat ihany koa hisalotra ny lisitry ny firaisakina ao amin'izany distrika Ambohidratrimo izany. Dia hitantsika amin'ny sary moa zany araka ny alefan'ny faly Ramananarivo eo ireo candidat izay miaraka amin'ny député Mambrabendrina ny tenanay ny colonel Luc Ramilzone ary Ramatoa Faramalala Ranjato Arvelo zany arak'izao hitantsika amin'ny sary izao efa nanomboka tamin'ny maraina teo zany ary mbola mitohy amin'izao tsika miteny izao fa tsy maintsy azakazaka eny ihany zany ny tenanay dia hiezaka ho taterina amin'ny fandarantsika manaraka ny akon'izany fanolorana candidat sy fanokafana ny quartier général eny Andranomanga Anosy Ala izany fa dia tonga maro aloha zany ireo mpikatroka avy amin'ny vovonana firaisakina izay ahitana antoko 5 satria tsara ny manamarika fa ampiarahana amin'ity fotoana ity ihany koa ny fampahafantarana ny fitsanganana ny sampana firaisakina ao anatin'ny distrika Ambohidratrimo. Izy moa ny ao anatin'izany dia ny antoko Tika Madagasikara, ny Hery Vaovao Madagasikara, ny Pro-Citeny, ny avy amin'ny Tsaratafina ary ny antoko politika madio. Dia taterina hoy satria dia tena fety be da fety be ary marobe ireo mpikatroka izay eny Anosy Alambohidratrimo amin'izao tsika miteny izao. Kanefa na izany na tsy izany tsy maintsy mifamehy voninahitra isika amin'ny alalan'ity fandarana ity izay ahafahantsika mizara vaovao maro samihafa ary tsy maintsy ihany koa tsika miezaka zany hifampita izay zavatra tokony hifampitana manoloana ny fiazakazaka ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Izara lafim-baovao manahira na lafim-baovao izay tokony mahamailo antsika eny fotony eny fa izara ihany koa amin'ny fomba fijery ireo vahiny izay mandalo sy monina miasa eto Madagasikara sy ilaza ihany koa amin'ny akabeany zany ny amin'ny hoe manahoana ny fanarahan-dalàna raha toka efa ao anatin'ny fiomanana fiatrehana fifidianana isika amin'izao fotoana izao sy fomba fampanajana izany lalàna izany sy ireo andraikitra tokony mifanaraka amin'izany sy ireo hoe mety ho fananana na mety ho tokony ho andraiky mpanjakana kanefa dia misy mivaralila amin'izao fotoana izay fiomanana amin'ny hiatrehana fifidianana satria pré-campagne moa zany zao tsy mbola campagne fa hoe mialohan'ny fampelezan-kevitra fa tsy ao anatin'ny fampelezan-kevitra dia misy fepetra zany sy fomba mampanao samihafa no tokony atao na mialohan'ny fampelezan-kevitra zany na
amin'ny andro ny fampelezakevitra na ihany koa amin'ny andro ny fifidianana zay le ambarako mandrakariva amintsika ny amin'ny hoe processus na zotra mpifidianana natao hoe fifidianana na processus électoral zany misy zotra io misy dingana tongavana am'le fifidianana fa tsy hoe tonga de iny andro anankiray iny zany de hoe fifidianana natao fa misy zotra marobe atongavana am'zany de efa nresako tamin'ny fandarantsika foana hatramin'izay ny amin'ny hoe ny fepetra voalohany aloha de mifanajana sy fampanajana ny lalàna ny fepetra faharoa de mifahamoahana andreo didy amandalana samihafa mifanaraka amin'ny fifidianana ka tsy maintsy andraisana ny fanapahana andraisana reo noty andraisana ianko reo didimpanjakana sy reo mety mifanaraka am'zany satria izany rehetrarehetra zany de voatondro ny lalam-pandroena sy ny lalàna avokoa de avy eo indray zany mametraka andreo mety ho fandaminana eo amin'ny olona sy eo amin'ny lafo ny pitsopitsona ara-teknika ampanjarinana zany fifidianana zany any anatin'lay registre électoral any anatin'reo fitaovana esan'ny ratsan'ny vomeram-pirenena maly eo tena misana fifidianana amin'ny fitaovana samihafa reo olombelona hanodina zany fifidianana zany ny fomba ikirakirana ny vokatra sy ny sisa zay no maha processus azy ka ny processus dia tsy ny seny na ny ACC ihany zay vovonana tokony ediny lohany amin'ny fifidianana ho amin'ny fikarakarana sy ny fahamoahana sy ny fampanajana ny lalàna hikarakarana fifidianana ny tokony hanaja izany fa ho an'ireo mpirotsaka hofidiana ihany koa indrindra ho an'ireo miaraka amin'ny fitondram-panjakana izany iverenako zay rehefa avy eo fa izay fifidianana zay ny manahirana am'izao fotoana zao satria azoko fitarainana marobe avy any amintsika tahaka ny zava-misy raha ny nambarany reo olona zay ndresaka taminay any amin'ny distrika an'Andriamasina any zany zao de hoe efa nisy fakana mombamombana olona any de fiazonana karapanondro nandritry ny andro vitsivitsy de mitaraina zany reo olona am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe tena be loatra ny andro nitazomana n'lay karatray ary zany de resana ny amin'ny hoe ny karapanondro de tena sarobidy tokoa amin'ny olom-pirenena satria tsy maintsy manana raha ohatra zany ka olom-pirenena zay ampitoana dia tokony hitondra karatra manjakariva rehefa mivoky ny trano mandeha ny amin'ny arabe mandeha ny amin'ny lalana mandeha ny an-tanimboly sy ny sisa satria iny no ahafantarana ny olona anankiray de mifananany zany karapanondro pirenena kanefa zany raha ny fitarainana azosika de ny amin'ny hoe tena efa nandritry ny andro maromaro no voatazona ny karapanondro ny sasany de betsaka ny adevitra ambadika zany rehetrarehetra zany ny amin'ny hoe mbola isy ny zavatra zay hambara amin'izy ireo ampanantenaina amin'izy ireo ary hikarakarana amin'izy ireo de ry akadan-dratombo ihany koa de afantatra fa misy ny fanangonana kopiana karapanondron'olona ary sandaina vola 3 ariary zany eny amin'ny faritra akadan-dratombo ao anatin'ny commune Lasora distrika Navaradrano fa manerana saiky manerana ihany koa ny distrika maro indrindra moa ato anatin'ny faritra Analamanga mare ihany koa tsika any amin'ireo faritra maro samihafa de hoe misy ny fitetezana toerana indrindra ny any ambanivolo any dia ndeha atao hoe tafiditra ao anatin'le hoe fanosam-bahoaka zay zany no fomba hatongavan'ireo olona izay mitety tokantrano de akoatrany hoe maka ny mombamomba ny état civil an'ireo olom-pirenena zay manana karatra izy ireo de manadiady ny ao an-tranon'ny olom-pirenena ny fanaka ny fahitalavitra hatramin'ny sakafo hoanina ny hoe mihinan-kena vera mihinan-kena firisan'andro sy ny sisa sy ny amin'ny hoe fahasalamana sy ny fomba fitsaboana sy ny sisa fa nefa rano ny sasany de manontany tonga any amina resaka karatra zany sy manodidididina am'izay hoe nomeraona karaha-pifidianana izany de zany mampitaraina ny rehetra hoe inona daholo ny dikan'izany rehetrarehetra zany ndraindray mety azony saina eritreretana ihany hoe tafiditra ao anatin'ny fomba fiasa normal lizy raha ohatra moa zany ka misy ny fanosam-bahoaka ohatrandreny de amin'ny akabeany dia ny eo anivo ny antotanisa zany na ny ivitoeram-pirenena momba ny antotanisa na ny instat no manao izany amin'ny akabeany raha ohatra ndray ka misy leritreritra zany am'le hoe digitalisation amin'ny resaka hoe carnet biométrique sy ny sisa de no heverina zany fa tsy
tokony amin'ny fotoana zay efa hiomana ny kandida, hiomana ny mpikarakara ny fifidianana ary hiomana ny olom-pirenena kisafidy zay kandida hovidiny no tokony hisy zany fanisana mpifidy zany ary fanadiadiana zay everina fa lasa lalina izy satria raha fanisana mpifidy fotsiny izy dia mitoetra eo am'izay mety ho mombamomba n'le mpifidy fotsiny zany ny amin'ny anarana, ny anaran'ny ray aman-dreniny, ny numéro karapanondrony, ny mety ho asa ataony ary ny eo am'izay mety hoe isan'ny fianakaviany ao anatin'ny tokantrano zay. Fa rehefa mihoatra lavitra am'izay zany ka mety miditra any amina lafim-piainana manokana zany na mety miditra any amin'ny mety hoe laharany karine mpifidianana de mampanahy be ny any zany zavatra any. Indrindra moa ny amin'ny hoe raha tsy manao an'ity nareo dia tsy mahazo zay fahafahana mikarakara taratasy eo anivon'ny raha-raha-mpanjakana izany. De ny any ambanivohitra zay manana lesoka indraindray amina situation ohatran'izao dia matetika zany matahotra rehefa anantona birao, de rehefa misy ny endri-javatra tahaka izany zay resahana aminy de lasa misy orooro ho an'ireo atatsa zay any ambanivohitra any. Ny antony isika de zao satria lasa ohatrany hoe tsy afaka manatanteraka ny adidy amanandraikitra izy any amin'ny fokotany. Ny fanatanterahana adidy amanandraikitra ny any amin'ny fokotany de zao hoe mety hoe nahavita adidy izy tamin'ny alalan'ny asapokon'olona, mety hoe nahavita adidy izy tamin'ny alalan'ny famangina maro samihafa izany arakaraka zay fomba fiasa eo anivon'ny fokotany. De reny rehetrarehetra reny zany etrony hoe efa fifampitondrana nahazatra hatram'izay amina fokotany amin'ny hoe adidy famangina, adidy famafana lalana, adidy amina asapokon'olona mahazatra. Ka raha tsy mahavita an'izay de indraindray ohatrany sahirana kely any amin'ny fahazona amina certificat de résidence zany. Fa ity zany tena hoe le olona mihitsy ratsy mameno mombamomba azy de karazany anaovana resaka zany amin'ny hoe tena sahirana nareo mikarakara-ny momba nareo rehetra any am'izay mety ilanareo ho an'ny fanjakana. Ary raha ohatra ka misy ny fanampiana ataon'ny fanjakana nareo de tena tsy mahazo nareo de tsy satry zany le olona manome mombamomba azy rehetra hatram'izay fanontaniana mety manitikitika sy manahirana aza ny mamaly azy. De zay le efa nresahana teto am'ty fandarany ty rehefa nisy olo mavomboaka atsika ray na roa na telo mihoatra izay efa niteny tam'izay ny amin'ny hoe mba tandremiany lahy aza de afangaro am'izao vanim-potoana zay hiomana ny rehetrarehetra hiatrika fifidianana zao ny ity resaka fanisambahoaka ty fa mampisavoritaka ny sain'ny olona zany na de mety ho marina aza mety mission ndraindray andreo zay homena hiraka makeny amin'ny fokotany dia ny aya tsy havanana satria efa tranganisy zany teo aloha teo. Nisy mifanangonana ny anaran'ireo olom-pirenena tany amin'ny sehatra rehetrarehetra tany manerina Madagasikara de nanaovana karata izy ireo, karatra ny atoko de nasiana le QR code. De tsaroko tsara ny kandida anankiray zay tonga filoham-pirenena am'izao fotoana zao ny teny an'le hoe ianareo mba ahafahako manara-maso anareo sy mba ahafahako mifandray aminareo sy ahafahana mikarakara anareo dia mangala anareo karatra. De gaga ihany ny amin'ny hoe atraiza ny fahafahan'le olona zany mampifangaro an'le raharaha rehefa aveo am'lay hoe karatry n'lay antoko sy le hoe izy tompon'andraiky mpanjakana. Kanefa rehefa tonga filoham-pirenena dia tsy hoe antoko anankiray ihany ny karakaraina fa mivahoaka malagasy ray manontolo zany. De efa navoza ny fakahakana anaran'olona zany, fanoratsiratana anaran'olona zany, misy famoronana tableau mihitsy aza efa netitsika teto am'ty fandarana ty de misy ny takelaka A de misy ny takelaka B de zay rehetrarehetra mombana olom-pirenena de soratana tao anatin'izany. De zay ny efa nanairantsika tam'ty fandarana ty hoisika hoe ohatrany tena tsy mety zany zavatra zany. De efa navoa amin'ny malagasy zany. Fa rehefa vita le fifidianana de lasa mitondra an'le karatra ny olom-pirenena teny am'ireny QG sy birao nisy an'ireny kandida zay ny loko miaraka ny fanjakany reny. De nangataka tam'le hoe zay nge nampanantenana ohatran'izao hoe de nisy resabola, nisy resaka fitaovana zany. De lay safidy mihitsy ny sandaina zany taty aoriana mivoaka tsikelikely no momba n'lay adevitra. De ny ayaho tsy havanana ary efa leo zava-boribory isika ka lasa mitandrina zany amina trangan-javatra ohatran'izay. De zay mahatonga atsika mbola miteny hatrany ny amin'ny hoe ity fanangonangonana anaran'ny tirseny mba arahanareo maso.
satria ho an'ny olona zay mety manatanteraka an'le mission raha ohatra ka ara-dalàna le mission zay makeny anivon'ny fokotany eny de tokony voafaritra mazava inona daholo reo endrim-panontaniana zay tokony vatana any amin'ny olo-pirenena, inona tsy tokony apetraka ary tokony hitandriamana mafy sy fatratra zany am'izao fotoana zao mba tsy hifangaroany zany am'izay mety ho riska amina teritery sy mety ho fanotohinana ny safidin'ny hafa na mety hiteraka korohora ratsaina ny olo-pirenena any amin'ny toerana samihafa zay misy azy any amina hoe sao de ny safidiko mihitsy ny sahirana manoloana ny ty fakananarana sy manoloana ny ty fakana mombamomba ty sy ny amina hoe raha tsy mamehy anareo de ho sahirana ny amin'ny fikarakarana an'ireo taratasy rehetrarehetra ary de ho fantatra momba anareo. Zany ny zavatra iainana any ambanivory rehetrany de manimpo teny zany tsika nisy olombavamboaka mamyrabendrina zay voafidy teny amin'ny distrika any Ambohidratrimo de efa napatsy any amina hoe aleo aloha zavatsara fa ao anatin'ny fotoana ny fifidianantsika zao, fiomanana ny fifidianantsika zao, fiatrehana ny fifidianantsika zao ka aza fangaro mihitsy amina trangan-javatra tahaka izany raha azo atao dia aleo lavitra aoriana ny fifidianana aloha no anatanterahana izany fa mampisaviritaka zavatra marobe eny amin'ny sehatra samihafa eny zany de manga fotsiny mony aminy hoe satria zany tsy mety teraka mazava tsara mihitsiny ilay resaka tena hoe carnet biométrique le carnet pokotany io zany tsy mety teraka mazava tsara mihitsiny hoe fahazony eny amin'ny fokotany solosaina ka mba hoe tena hiasa amina vanim-potoana efa mivoatra zany ny fokotany rehetra eto Madagasikara de sadaikitra ihany moa tsika miresaka an'izany satria fampanantenan'ny mpitondra fanjakana nge zany naveritsika hoe tena homena solosaina daholo ny birao-pokotany rehetrarehetra manerina Madagasikara de ohatsika hoe resakinina ary zany ka ngany solosaina mandeha fotsiny am'izao tsy maintsy mandeha amin'ny alalan'ny elektricité, amin'ny alalan'ny angovo, tsy maintsy misy courant ampandehanana an'iny ka ahoana ny andehanana an'iny délestage ara tsy hitanono manerana amin'ny Madagasikara. Zara fa mandeha ora vitsy ao anatin'ny 420 ora zany hoe zara fa mandeha ora vitsy ao anatin'ny ray andro ny jiro ho an'ny eto Madagasikara zany naizanay zany resantsika zany a de tsy mety teraka zany le solosaina tonga eny anivon'ny fokotany eny zany hoe le fanjakana te hiazakazaka be anao digitalisation am'izay zavatra rehetra tiany atao kanefa le tena fitaovana fototra ahafahana manao an'izany ary maka reo mombamomba ny olona ao anaty base de données misavoritaka am'izao fotoana izao de manaitra tsara tsika zany tsy manaitra fiamanaitra tsika ho an'ny tompona ndraika mpikarakara ny fifidianana sy mpamoaka didy ho an'ny fifidianana satria mety manahirana mampisavoritaka ho azy amin'ny fihetsika zany am'izao fotoana izao fa manaitra ihany koa zany tsika ho an'ny tompona ndraiky mpanjakana hoe raha azonareo atao mihitsy tompokoa mba tsy hanafangaro am'izao zavatra ao amin'ny fiomanany rehetra satria lasa mahavoatoetoena ny mpisehatry ny fifidianana na ny olo-pirenena hanio ny safidiny zay sahirana ihany eo anatrehan'ny fanadihadiana atao aminy sy ny zavatra resahana aminy na ny kandida zany zay lasa miaya am'izao fotoana izao de miaya tokoa ane satria lasa le foto-kevitry ny fifidianana mihitsy ny manahirana eto Madagasikara ame ohatra tsika zany am'izao fotoana izao zava-nisy tany Tomasina de misy kandida miaraka amin'ny fitondram-panjakana de le kandida miaraka amin'ny fitondram-panjakana iray miteny hoe mama jeune ny ray miteny hoe zamanjaza de ao anatin'ny publication le zamanjaza dia miteny am'ilay fahazona sy fizarana jiro manerana n'le fokotany ao Tomasina voalohany zao hitatsika zao hoe tokantrano 5 alina efa nahazo carnet pokotany jerevy tsara misy code QR fandraika le zavatra nresantsika teo io no hisitraka maimaimpona ny jiro azavana ho anao eto Tomasina renivohitra tanjona ny isitrahany tokantrano rehetra tsy akanavaka de eto ambany nataony amina karaktera ngeza mihitsy de hoe mama jeune mifanampy amin'ny zamanjaza iza moa le mama jeune le candidate le vice-présidente ny assemblée nationale zany lay secrétaire national n'le antoko zany volomboasary any amin'ny faritra atsinanana iny mifanampy ozy izy amin'ny zamanjaza le gouverneur anatsinanany zany
tonga de action amin'ny fampandrosoana ny Tomasina. De inona zany le atolotra le resahany eto? Jiro azavana ho anao. Iny anefa tsy hoe amin'ny parti TGV iny, fa ny fitondram-panjakana iny, satria raha ny fahafantarantsika an'iny dia nisy rubrique zany iny zay niarahana tamin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fanjakana foibe. Mazava ho azy am'izany ny angovo. Ary raha ny tokony ho izy zany, tsy tokony hanavahana mihitsy ny tokony azo an'izy ity, fa ny rehetra ny tokony azo an'izany jiro hazavana ho anao zany. Ilo moa le resahany sasany hoe jirona koa zany. De lasa atao le izy tafiditra ao anatin'le pré-campagne ny fomba izarana azy. De lasa manahirana le zava-misy am'izao fotoana izao satria mifangaro isika. Tsy afaky nilaza misy tsika hoe iny jiro hazavana ho anao iny dia vola madidio an'lay antoko iny. Fa mila mazava tsara ny aminy hoe vola azo tamina famatsim-bola ve iny. Mazava ho azy raha famatsim-bola izy any vahoaka malagasy zany ny dikany. Satria famatsim-bola avy any am-piara-miombonantoka de makany amin'ny fitondram-panjakana de any vahoaka malagasy ny dikan'izay. Raha ohatra ka tsy izay le izy, fa hoe tena volam-panjakana mahadidio, nisy projet manokana ny vidianana azy, dia ny ekena tafiditra tao anatin'ilay loi de finance ny rubrique misahana ny vola hividianana an'izany ary nakatoavina teo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta, de ny dikan'izay mbola volam-panjakana volam-bahoaka ihany zany. Dikan'izany ho an'ny rehetra zany, tsy tokony atao fitaovana politika zany lay raha-rahan-jiro am'izao fotoana izao. Ny antoliary ihany koa de ohatran'izany, resantsika ohatran'izao. Satria manahirana le izy mbola kandida miaraka an'ilay fitondram-panjakana ihany. Zay hoe le tenentsika hoe mila zavaina mazava tsara le izy. Hoe volan'ny antoko ve miaraka an'le fanjakana, mazava ho azy le volomboasary ve io ny vidianana an'io jiro io, sa avy any amin'ny mpiara-miombonanto io, sa volam-panjakana. Satria zao ty hitatsika ity de miresaka an'izany koa, akoatran'le tany Antsinanana, tany Toliary ndray ty etsintsika ity. Eny foko tany Andabizy no Nsataranaandriamatoa de Tsorotonioko ny anarana, sy ireo mpiaradia aminy nangatahana Tsodrano. Iny any zareo io zany. Fa aveo nisafidiny toeran'io satria tao ny toerana nipetrahana, tamin'io ihany koa ny lanolorana jiro misa zato. Jiro misa zato. De io le jiro io. De mametraka fanontaniana zany ho atsika. Hoe lasa atao ve fitaovana politika sy natao ho ampiasainy lay kandida miaradia n'le fitondram-panjakana ao anatin'ny lokony volomboasary ve lay jiro zany zay zarazarainy iny. Satria na le filoham-pirenena raha tany Tomasina koa de nizaran'izany, de lasa lalaoviny le kandida le izy, tokony havaka tsara mihitsiny hoe reto kandida, reto zava-panjakana, reto zava-bahoaka, tokony havaka tsara le izy, tsisy fampidirana mba tsy hanararoatra zany. Satria rehefa miatrika fifidiana tahaka izao, zavatra fahadiana voalohany manararoatra ny fahefam-panjakana ananan'le olona, prérogative na puissance publique, indrindra izy manana andraiki-panjakana. Mahararoatra sy mampiasa olom-panjakana. Raha ohatra ka draine no mirotsaka ho fidiana, efa ny démission ve le draine. Raha ohatra ka chef Sisco, efa ny démission ve le chef Sisco. Tam'izany andraikin'izany. Raha médecin inspecteur sy ny sisa sy ny sisa. Mba tsy tenenako hoe ary raha minisitra izy, raha nametra-pialana tam'izay mahandraikitra ny maha-minisitra zay, tsy tokony hifangaroana andraikitra hafa tahaka ny ty misy amin'ny fianaratsoa resahatsika ty indray eo anivony ny fanabeazam-pirenena. Ametrahantsika fanontaniana mihitsy reto tangandravatra anankiroa reto. Le anankiray aloha faly, azafady. Le anankiray aloha faly. Ty le izy. Ao anatin'ny compte zany le olona no miresaka, zay kandidaty amin'ny fianaratsoa hoe fiaonana tamin'ireo mpandrindra ny antoko tanora malagasy vonona teto fianaratsoa. De io arin'io ianao mahita sara ny lay filoham-pirenena. Zay raha ny tokony izy tsy tokony hipetraka eo tsony satria lasa ohatriny hoe mbola mpitarika an'le antoko, satria fatatsika izy nanangana an'le tanora malagasy vonona TGV. De mbola io le sariny, reo hitatsika sary roa samy hafa reo amin'ilay
fa ny ona tsara ataontsika eto am'ty fandarany ity de io lay kandidata miaona mpikambana atoko TGV io le sarin'le filoha io arina io zay tsy tokony eo ntsony satria ny lalam-pandrena nanombo resaka ary pailalàny olona mirotsaka io hoe rehefa tonga filompinena izy de tsy mitsabaka andraikitra ntsony am'y raharahana atoko de lasa mbola misy sariny eo arina ao de tsy mety zany zao satria misy influence politique am'le sarin'le président zay niaraka tam'le antoko le olona mivory eo slaya communication tiana voizina am'izao fotoana zao de niala teo le ministra jerevy io ny akanjona anaovana io de mifindry izy amina toerana hafa de hitatsika fitsidiana sy fanolorana fampisakafoanana an-tsekoly maharitra ho an'ny EPP ambaladapa de manahirana ihany zany le izy mbola manana andraikitra anivon'ny ministera ve isa tsy manana andraikitra satria ohatrany tsy mifanalavitra le fotoana nanatanterahana n'izao zavatra zao raha ho an'le fivoriana ny araka tam'le antokony volomboasary sy an'le fitsidiana zany amina sekoly tany EPP ambaladapa zany zao ny atsotsika ny tompona andraikitra rehetra mba hanao fanadiadiana anatranga-javatra ohatran'izao satria lasa manararoatra n'le fahefana ka tsy miavaka tsara rehefa kandida na kandidaty de tokony mametra-pialana ary everina fa zay le izy satria tamin'ny filakevitra ministra de efa nisy zany intérim reo ministra reo zay lasa kandida am'izao fotoana zao donc tsy tokony hitsabatsabaka ntsony zany ary tsy tokony hisy fampidirantsony zany am'ireo fitaovana zay kirakirain'ny fanjakana zay azo tamin'ny alalan'ny vahoaka malagasy satria rehefa misy mifanampiana don na tsy averina io fa tena hoe don fotsiny zany eny e tena don mihitsy moa zany fa tsy hoe pré non remboursable na hoe aide fa rehefa hoe don na aide zany ny fanjakana na ny gouvernement tamina firenena anankiray manome azy ho an'ny vahoaka malagasy dikan'izay zany tsy anavahany io na volomboasary na mangamanga na mavomavo na menamena na iza ny foronana politika an'le olona de tokony hahazo an'izany avokoa fa am'izao trangan-javatra zao zany tena misy fifangaron-javatra maro be mihitsy mandendeha hanenanina rehetrarehetra any inona moa ny tsy fitaraina na hitatsika any ny paritaka any misy minisitra mirotsaka de tena mangataka mihitsy ny hoe atseho fa io ny avy amin'ny fanjakana petsaka ny vaovao fantatra na eto Antananarivo ato anatin'ny faritra analamanga ary ny aminy hoe teritery mahazo an'ireo chef zapa mahazo an'ireo proviseur mahazo an'ireo mpampianatra samy hafa ny aminy hoe ity loko ty no alefatsika satria le izy efa fantatry zareo tompona andraikitra politika eo anatin'io loko io volomboasary fa sahirana izy ireo noho ny zava-misy am'izao fotoana izao handresy lahatra amin'ny vahoaka malagasy zay efa tonga saina inona moa de ho resahan'ireny kandida reny manantona amin'ny vahoaka malagasy eny ambanivolo eny zay miaraka amin'ny fitondram-panjakana raha ohatra araka io résultat négatif io no résultat entina ho any ambanivolo satria ny atao hoe pré-campagne de fampahafantarana ny kandida de fitantsana ny amin'ny fomba fijerin'ny kandida sy ny mpiaradi aminy sy ny zavatra tokony ataony rehefa tonga le fotoana fa mifampelezakevitra de fisarihana ny olona mihitsy hifidy an'le kandida zay mahasamy hafa azy ka rehefa manatony eny amin'ny toerana samy hafa eny le kandida zany le mpiaradi amin'le fitondram-panjakana de mahatsapa mihitsy ny handicap goavambe ny amin'ny fahantrana fahasairanana ny amin'ny tsy fisian'ny demokrasia sy ny fahalalahana sy ny faneriterena ary fampiororona sy ny tsy fisian'ny fandripalemana any amin'ny toerana rehetrarehetra any de sahirana izy ireo de ny fomba zany ahafahana mampiditra an'le kandida accès libre an'le kandida mankeny anivon'ny fokotany mankeny anivon'ny commune amresaka an'le vahoaka dia misy fanambazan-javatra zany de ny sasany lasa miresaka karatany ny sasany lasa miresaka hoe io zao jereo fa ny lalana efa ataonay nefa projet mpanjakana le izy za tsy miteny siady sasana anky samy hafo zany iny andraikitry ny solombavam-boaka iny
ary rehefa tia mila filakololay tompona ndraiky mpanjakana tsy mamian'le siady de tsisy nininina azony solombavam-baoaka atao fa za miresaka am'lay hoe misy volam-panjakana zay nanaovana projet analalana na resaka rota ampave io na resaka pont io na tena hoe route tena bitume mihitsiny zany na route en béton fa reny dia fananam-bahoaka fananam-panjakana tsy tokony entana mihitsiny zany andokona ny amin'ny hoe design nanao an'io satria mare mankotsika zany fa misy namana miteny am'zany hoe le lalana ohatran'izao nge de tena ireryandra misy de entina manao an'le fampelezan-kevitra sy ny sisa zay vao vita ny antony tsy manan-katolotra tsony eny anivon'ny bazy eny anivon'ny fototra eny amin'ny terrain samihafa zay alehany eny le kandida volomboasary de tsy maintsy zany mitondra an'le zava-bahoaka zava-panjakana le andraiky mpanjakana le fitaovatova-panjakana samihafa le baikobaiko samihafa sy teritery samihafa mba hahafahana zany migainé plus na migainé terrain na ahafahana ihany ko zany migainé d'avance am'lay élection fomba fiteny daholo zany rehefa fifaninanana natao satria terrain no atao de azo atao daholy sy azo resany zany fomba fiteny zany de zay zany ny antony foana mahatonga atsika tsy mitsahatra miteny eto am'ty fandarana ty ianareo oza zay mahafantatra ny zava-misy ainanareo any ambany voalohany maro ianareo mandefa fitaraina ty amiko maro ianareo no manoratra message aty aminay hoe zao ndray ane ryfaniry ny zavatra mahazo anay aty zao andray ane nresaka nataon'izy ireo taty aminay taty am'tony resaka fanisana tony am'tony resaka hoe raha tsy mandray ndraikitra amina zavatra ohatran'izao ianareo satria ianareo mpiasa-panjakana indrindra mpampianatra moa no tena tratra mafy ao anatin'izay de sahirakirana ihany zany ny atsotsika mandrakariva raha ohatra ka misy tompona ndraikitra mikarakara ny fifidianan'io mba tena dinio tompoko aza tnaovana mizana tsindrinila misy ty raharaha ty satria ny tanjona ao anatin'ny fifidianana de hoe élection accepté par tous ekeny rehetra ny tanjona de hoe élection démocratique ny tanjona de hoe élection juste tena marina ara-dalàna élection libre transparente zany hoe tena mangarahara ka ahoana ry natongavana zany raha ohatra ka le safidin'le olona mihitsy nyvoatoto ena ahoana ny atongavana zany raha ohatra ka tena le égalité de chance an'le candidat mihitsy ny tsy mitovy fa misy tena mahazo tombony be kanefa candidat zay tsy ahoana akory zay tsy tanao akory ny hoe candidat makaiza fa misy candidat zay verina fa tena manana my maizy azy kanefa tratran'zay tsy fampitoviana ny égalité de chance izay na fampitoviana ny herijika izay fa misy no mena tombony manokana posena satria miara-dia amin'ny fitondram-panjakana de efa tsy marina le fifidianana am'izay fotoan'izay tsy azo le mangarahara am'izay fotoan'izay tsy azo le ara-dalàna am'izay fotoan'izay tsy azo le ekeny rehetra am'izay fotoan'izay de azagaga zany raha ohatra ka ao arin'ny valim-pifidianana raha ohatra ka ohatran'izao ny mode opératoire an'reto olona reto raha ohatra ka ohatran'izao ny système hitondranny raha-pifidianana ka raha isy contestation marobe satria vo manomboka le izy tsy mbola fampelezan-kevitra fa mbola fiomanana fotsiny fiomanana ao fampahafantarana ny candidany atao hoe pré-campagne mba hahafahany vahoaka efa mieritreritra sady ny amin'ny hoe iza siza zany ny safidiko ao anatin'ny fahalalatsany zany aneny ny ataon'ny olona ny ampitan-dranomasina ny tompoko ny mora hita sy mora fantatsika de ny atsy Amerika ohatra ny républicaine sy ny démocrate manana fotoana tsara eo anivon'ny antoko aloha lay pirotsako fidiana mampahafantatra tsara momba azy na de efa fantatrara ny any ivelany ihany ko tsy maintsy manana ndraikitra lehibe sénateur vao mandeha anatina fifidianana filoha-pirenena fa mifandresy lahatra ao anatin'ny antoko aloha ho amin'ny mpikambana marobe ao anatin'ilay antoko ho an'ilay olom-boafidy anatin'le antoko de mandeha ny primaire ao anatin'le antoko na républicaine izy na démocrate zany fomba fiasan'ny olona efa avoleta de efa mandeha ny primaire de zay mahazo vaty be indrindra voaka amin'ny primaire eo zany iny zany no misolo tena ny lay antoko tsy misy contestation mihitsy am'izay tsy lany eo anatin'le antoko am'izay fotoan'izay
satria ny everina fa efa professionnel ny fomba hikarakarana le élection primaire zany hoe isafidianana zay ho candidat-ny antoko ao anatin'le antoko ray na républicain io na démocrate de efa fantatra hoe iza daholo zany le mpikambana ao anatin'le collège électoraux zany hoe le mpikambana afaka mifidy ao anatin'lay fifidianana savaranando élection primaire any de efa mandeha le fandresen-dahatra ho an'lay mievitena fa ho candidat de mandresy lahatra mpikambana ho amin'ny piray antoko aminy izy de rehefa aveo vita iny zay vao mandeha am'izay rehefa aveo ny calendrier samihafa zay avoaka mpikarakara amin'ny fifidianana any amin'ny firenena matanjaka États-Unis ny raisitsika manana fotoana zany am'izay fotoan'izay afaka hilazana mombamomba azy le candidat misokatra am'izay campagne eo am'izay izy no misafosafo farany zany mipasoka domy farany zany no atao hoe endriky ny fomba fanaovana politika professionnel de rehefa mivoaka le valim-pifidianana ny olona mahay mikarakara valim-pifidianana aingana be vita ny fifidianana amin'ny fitoralina ariva amin'ny 12 alina fantatra mivoka-pifidianana satria efa manana fitaovana rehetrarehetra na ahafahana nikarakaraan'izay ny fanjakana sy le mpikarakara ny fifidianana tsy misy ny contestation indray angamba ny tany Amerika nisy contestation de tamy Donald Trump le niakaran'ireo mpombazy tao amin'ny Capitole zany tsarotsika tsara iny adevitra iny fa akoatran'izay de nanaiky mivoka-pifidianana foana zay nitaterahana tany amina firenena vaventy sy efa mandroso maneran-tany ny atsika moa zany ny fifidianana eto amintsika tapa-bolana vao fantatra mivoka-pifidianana fa rehefa amin'ny tompontsoan'le fitondram-panjakana rapida be ndraindray raha herinandro mahery kely eo monja de efa fantatra le voka-pifidianana fa na izany naty zany mbola sy tafiditra ao anatin'le cadre hoe le nresahantsika zany efa mandroso zany ny firenena manao azy de misy lesoko zany ho an'ny aty amin'ny tany zay veritsika zany fa mbola tsy mandroso ara-dalàna ka raha izao zava-misy eto Madagasikara zao zany de anairana trany ny aminy hoe aza everinareo fa manana fahefanareo aza eritreretinareo fa efa voakejanareo avokoa matahotra avokoa ny rehetra gagazo cybercriminalité sy ny sisa na hampanatsony etsero dia manao zay tia natao amin'ny fanitsahan-dalàna reo olona miaraka amin'ny fitondram-panjakana tena tokony andinika-lalina zany de zay ny atsotsika raha mbola mieritreritra fa te hanana crédibilité sy nisy ny ACC te hananao ia ary te hanonitra ny adevitra marobe tamin'ny élection présidentielle farany teo tamin'ny taona 2023 de veritsika zany fa afaka monsieur rattrapé am'izany zavatra rehetrarehetra tsy nitovizan-kevitra izany am'ty ndray mitoraka ety ka raha misy olona zay miopefy de afaka tokony andraisan'izy ireo fa napaha-kevitra sy ahafahana faravaratsy ny manao rappel l'ordre fa mirenanandohany ny fanajana ny lalàna mifehan'izany fifidianana zany fa ohatran'ny hoe ny ety anivo ny fanoerana foana ny miafiafy na amin'ny fomba fiteny sy ny fihetsika sy ny zavatra atao zany satria raha vao diso fotsiny ny zavatra ataon'ny fanoerana de avy hatrany tonga de iny ny fomba ahafahana zany mikitika an'le candidat indrindrandrindra raha atahorana any amin'ny district be da be nge ny candidat ny firaisakina nge fantatra fa atahorany le mpitondra fanjakany mbola tsy nanomboka akory ny fametrahana totantaratasy de efa natahorana daholo ny candidat ny firaisakina tamin'ny district amanjatony teto Madagasikara indrindra moa nanomboka ny fametrahana totantaratasy de nisy ny vizanona tany anatin'ny caution nisy ny vizanona tany anatin'ny resaka régularité fiscale de navezivezy teo fa rehefa nanao reketo moa zany voaray ihany ny any sasany misy moa zany de sahirana mihitsy nitady an'lay fahafahana mandoha an'le caution noho ny tsy fisiny ny vola zany koa de efa midiky zany fa reraka sy sahirana le firenena satria ahoana ny eritreretanao fa tokony vola manodidididina amina caution sarotra no mitady azy any amina district anankiray marika zany fa sahirana le firenena tsy miodina ntsony le vola tsy tonga any amin'ny tokony iodina ntsony any amin'ny sehatra asa samy hafa le vola ka rehefa miodina any amin'ny sehatra asa samy hafa reny vola reny de tokony ho tonga any anaty posiny
vahoaka malagasy fa tsy ohatran'izay tsony la situation sy le fonctionnement am'izao fotoana zao sy le gouvernance fa ohatrany hoe voatazona aty ambony aty le vola de sahirana sasatra be mihitsiny vo tonga any am'ilay vahoaka any ambany ihany zany zay nge no facteur ny io fahantrany io hoe antom-pisiny io fahantrany io hoe tsy mihodina ara-dalàna tsara le fandraharana de mety olona raina roa na telo na efatra na folo na roapolo milalao azy eto Madagasikara de tsy miparitaka any am'le tena mpandrahara tsy mandeha araky ny tokony izy le endrik'ilay tsena de misy mahazo tombony manokana de manao zay tiano atao dia manao monopolisation le marché de lasa zay manodidididiny eo no mahazo tombony zany de tsy mahadiko tsy mahadeo manoloana n'lay fifaninanana zany satria rehefa tsy mahadimy manoloana n'le fifaninanana zany le mpandrahara de lasa mivadika mpandrahara madinika de avy eo lasa mivadika de mba tsy lazako hoe irakiraka sisa de mikatona an-tsena rehefa avy eo sy ny orinasa zany zava-misy am'izao fotoana zao ka raha miresaka am'zany zavatra rehetrarehetra zany isika am'ty androany ity de manaitra foantsika ary mba hatonga indrindrandrindra ny kandida rehetra ao anatin'ny vondrona politika firaisakina ho mailo avetrany ho ya de ny zao de ny aty ampiandohany ary hiomana aza miafiafy mihitsy raha ohatra ka misy zavatra hitatsika tsy ara-dalàna tsy mifanaraka amin'ny fepetra hiatrehana fifidianana mba hatongavana am'le fifidianana madio any amin'ny distrika sy ny commune misy atsika tsiraikaraika avy any député Rastany zao teto de nitondra mihitsiny ary naseho hoe ty misy fakanalista sy mombamomba an'le olona amina fokotany anankiray de nentina teto le izy nahanjahanja teto de naharary teto itsika de mitanisa karazana distrika isin'ny karazana fanangonana karatra sy ny sisa satria fantatra fa ny adversaire principal ny fitondram-panjakana io anatin'izao fifidianana izao na hoe ireo tena mpifaninana aminy zay tena tsy azo hidivirana dia ny firaisakina izany aty amin'ny firaisakina no misy ny favori aty amin'ny firaisakina no misy ny candidat poaloro ary malalaka ny lalana ho an'ny firaisakina atongavana eny Tsimbazaza de misavoritaka izy menakavy nefa rany aza mono sasany mikisaka manohana ny candidat miaraka amin'ny fitondram-panjakana zany nge zava-misy am'izao fotoana zao akoatra ny lay endrika samihafa hoa teritery fampiororona fanambanana ho amin'ny hoe misitraka zao ianareo raha toka zao nataonareo zany anie de efa fanozongozonana ny safidy ny olo-pirenena zany rehetrarehetra zany ka zay le tiako tenenina hoe tsy hoe dupe akorytsika ka tsy mahafantatra an'izany ho an'ny namana atao anatin'ny fanoerana miteny hoe ka efa fantatrareo fa zany ny ataon'le fitondrana ka efa fantatrareo fa zany ny ataon'ny senisin'ny ACC de io nareo fa mbola nyrotsaka de anao inona ary avela fotsiny am'izao araky ny teny Filomary Karavalomanina ve reto olona reto ka avelan-jaka tokana de dikan'izany de zao avelao aselovera zany hanao zay tiany atao reto olo reto na anao tantely afadrakotra ny volam-bahoaka na anao piazy ekonomika mihitsy na amotika am'izay fomba fotiny amtena azy ny orinasam-bahoaka zao zany de tonga ndray hatramin'ny jirama rehefa tena potika tanteraka mihitsy le orinasa jirama de nanafarana olona avy any ivelany tsaiko efa niasa tany Rwanda zany on le olona tsaiko israeliana sa inona le fiavian'le olona tsy tadidiko tsara ohatran'ny efa niasa tany Rwanda fa nga de tsisy mahavita azy le teknisianne misy mahavita azy ny teknisianna malagasy fa zao ampanaovinareo mission le izy ampanaovinareo zavatra terenareo le izy nandray diktenareo hoe tiany ataonareo ny teknisianna nefa matoa teknisianna mahafantatra ny zavatra tokony atao raha resaka plan de redressement zany omeo azy fotsiny hoe ireto ny terme de référence reto ny résultat attendu ireto ny vision fitondram-panjakana izao ny situation ny vahoaka malagasy
de lasa mibosy manaraka an'izay le teknisianina malagasy. Inona fotsiny ny ampianarana zaza ery avotovorona SPA, inona fotsiny ny ampianarana zaza eny am'ireny institut privé reny. Tsy tanao zay hoe andeha hianatra n'inona any amina université mpanjakana maro samihafa. Raha ohatra ka tsy omentsika chance, tsy omentsika andraikitra, tsy omentsika confiance, hanao redressement, lay zaza malagasy, lay vato nasondrotro ny tany, trafo nasondrotro ny nofo. Fa rehefa omenantsika fitokisana izy de mahavita zavatra goavam-be reny tanora malagasy reny. De zay zany ny tena iantsona ny aminy hoe raha ohatra tsika ka tsy mandray anjara amin'io fifidianana io, de midika fa complice ny silence. Zany hoe firaisana tsokombakomba fahanginana. Complice ny olona mahafantatra kanefa tsy miteny, firaisana tsokombakomba ny olona mahafantatra ny tsy mety ataon'ireo mpitondra fanjakan'ireo kanefa de minimangina ny vavana. Ka raha io voie légal ndao aridirantsika, tsy seza anankiray ny foronina fa seza 320 ny foronina eny tsy mazaza. Tsy voatery ho azitsika daholo izy menakavy, fa tsika mieritreritra tsy distrika ny resahana, fa siège, nombre de siège, isana seza isieze eny tsy mazaza no resahany eto. Donc aza mety fendrifendron'ny olona, aza mety ampiroroan'ny olona hoe mikaroka maranisa ave nareo de zao amin'ny amin'ny distrika ohatran'izao azafady, isan'ny seza edivana no adevitra fa tsy ny nombre na distrika. Satria misy distrika iray misy 2 seza pourvoir, na seza roa no edivana ao anatin'izay, misy distrika iray seza iray. Zany anisan'ny dingana voalohany hoe sa tsika miatrika an'ilay fitondram-panjakana, ary sa tsika hisakana am'izay mbola mety ho fikasan'izy ireo amin'ny tsy fahaiza mitantana ka mety tarika andray fahampitehan'le firenena mihoatra n'izao efa potika zao. Ka raha ohatra tsika ka député marobe ny tonga ao Tsimbazaza afaka misakana am'izay mety ho fandraisana fanapahan-kevitra diso sy mety ho zavatra tsy mety ataon'izy ireo hitondrana hatrany le firenena zay lasa makanana antiantsana am'izao fotoana zao. Zay inge le ampijoroantsika. Fa raha ohatra tsika ka tsy ao anatin'le système, fa efa milavolefina ety ivelany avy hatrany hoe de efa anazy ny senisy ny ACC fa alao zay tiany atao, de nidika an'izay zany de ho sisitsika hoe alao izy ireo hanao exportation illicite ihany, aleo izy ireo amoako autorisation ihany kanefa tsy afaka manao an'izany mpikambana eo anivon'ny anteny meram-pirenena. Aleo tohizana ihany zany ny volamena mivadika vy any anaty coffre-fort, aleo zany ivoaka ihany zany ny volamena, aleo zany andeha ihany scandale. Ohatran'izany inge zany fomba fisainany sasany zany raha ohatra ka mamela fotsiny am'izao hoe tsy tokony hiatrika fifidianana sika fa avelao ataony ao. Fa zay ny amin'ny fomba fanaovana politika ary namanisana. Tsy maintsy milalao karatra maro be ohatry ny olona manao raha misy beloty any io. Any amin'ny beloty misy an'izany, appel contre appel. Misy milalao couleur ao, de misy miantso. Raha bonina de bonina, contrena de contrena, surcontrena de surcontrena. Zany any amin'ny beloty. Azo atao miakatra, sanza azo atao manao tota. Be da be zany ny plan. Misy ny plan A, plan B, plan C, plan D. Raha te hanavitra firenena ianao. Ary mivoatra foana zany ny zava-misy am'izao fotoana izao, fa tsy mitoetra amina kadra anankiray. De zay mahatonga antsika zany miteny manao hoe andao tsika hiroso anatin'io fifidianana solomavambaiko io satria olona marobe ny hipetraka eo fa tsy olona anankiray. Ka raha feon'olona marobe ezahanao anaty vondrona anankiray, firaisan-kina zany resahantsika no miara-miteny afaka misakana zavatra marobe zany, ary ho azo ampiasainy zany amin'ny taona rehetra ahafahantsika mampiasa azy. Satria tsisy varany raha tsy manana porte d'attache, raha tsy manana portefeuille,
ary raha tsisy titra isika, raha tsy manantsika fahafahana hiteny amina ndraiky mpanjakana ihany ko manoloana amina tetikady zay isakanana ny zavatoza ataon'reto olo reto am'izao fotoana zao amin'ny fitantanana ny firenena. Ataoko am'izay misy le izy satria raha mijery anao amina hoe taux de pauvreté 95% 92% zany mampitsangam-bolo zany, mampiorokoditra zany. Raha mijery anao fahampitehana rehetrarehetra na fanabeazana naiza mampiorokoditra zany. Teo aloha teo zao ny tenin'ny banque mondiale hoe zao ny zava-misy eto Madagasikara. De taoriana ny banque mondiale ny tenin'ny voniny Europiana tsy zaka ny fitondram-panjakana iny, ny divany Isabelle Delattre. Ndao ianao mikisaka fa tsy mety aminay. De zao de miteny ray PNUD hoe tsy ho tratranareo mihitsy ny objectif na développement durable na ODD. Goavana nge zany e. Le fanjakana nefa miteny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso. Ato nefa misy singa anankiray fotsiny amina resaka ODD, objectif de développement durable. Ahafahana mitaratra an'le Madagasikara tsy maintsy mandroso nefa ato miteny la représentante ny ONUD. Non PNUD azafady. Oy, lasa tany aloha be tany le resako. Taloha manko misy an'izany ONUD zany. Dia miteny reo hoe tsy ho tratranareo misy le izy raha ohatra an'izao. De zao tonga koa ny directrice régionale ny UNICEF tonga eto Madagasikara. Io izy io. Etleva Kadili, zay ny anaran'le directrice régionale ny UNICEF ho an'ny Afrique orientale sy Australe. De inona ny nataony vao tonga izy? Satria hatramin'ny fahaenina amby roapolo volana aprily izy neto Madagasikara. De inona ny nataony? Mandritry ny fivahiniana neto Madagasikara, de lasa izy akoatry ny fiaonana am'ireo tompona ndraiky mpanjakana, lasa izy nanao ny activité ny UNICEF dia nakany ambovombe androa izy. Any atsimo zany. Mijery ny tena zava-misy marina any. Ny fiatraikany haitany. Mijery ny fiainam-ponina any izy. Indrindra ny fiainan'ny zaza malagasy. De mipetraka amin'ny fanontaniana ao. Maninona no any ambovombe mandre le olona. Ambony be koa ny tapatranany. Ary ny asa tany itony rafitra ny firenena mikambana tony amin'ny alalan'ny UNICEF. Misy zavatra zany eto mampiayahana izy ireo. Misy zavatra zany eto zay tsy mahatafa andromandry andreo sehatra iraisam-pirenena ho amin'ny Madagasikara. Zany nge sisa mampiaina antsika io hoe raha ohatra zany tsisy ireo sehatra samy hafa eo anivon'ny firenena mikambana reo, na voniny Europiana, na ny Banque mondiale, na ny UNICEF, na ny AFD, ny BAD, ny BADEA, ny BEU, Banque européenne d'investissement. Ka raha tsisy le endrika fifanampiana sy ny aide humanitaire, inona mba ahafahan'le vahoaka malagasy miaina tompoko raha ohatra ka miandry ny fitondram-panjakana? Fitondram-panjakana sahirana ary na ny volan-dohavan'ny mpiara-miasa aminy, reo fournisseur sy reo olona ny meny asa. Zany nge mbola problème be eto zany e. Fa raha tsisy an'ireo zany tsika, reo mpiara-miombona antoka amintsika ireo, any anatin'ny fanampina maha-olona aide humanitaire, de sahirana ihany tsika. Raha tsisy an'ireo mpiara-miombona antoka ireo zany tsika, mamedan tsika na aide, de sahirana tsika zany. Fa tsy afaka iatehatra fitondram-panjakana isika. De ho avy koa zany zao ny FMI eto Madagasikara, de efa andindinika momba ny fonds élargi de crédit. Asa izay fa efatra ve? Iny ny ahafahana rehefa aveo manombana ny endriky ny fanampiana sy ny fahamoam-bola ho amin'ny Madagasikara. Fa rehefa aveo mbola milaza alohan'ny amoahana an'le FEC avy any amin'ny FMI, mbola misy recommandation. Zay angamba mety mahangaikaingana kokoa azy, toromarika omen'izy ireo. Hoe reto atsara anareo, reto tsy tokony ataonareo tsony. Matetika mamia zany nge Banque mondiale sy ny FMI. Zany efa tena misy pilotage avy any amina mpiara-miombona antoka zany manodina an'le firenentsika am'izao fotoana zao. Fa tsy afaka miteny tsony hoe mafy be le fitondram-panjakana. Mampamafy be azy dia ny hamatora ny tongona sy ny tanany rehetra zany mba tsy hetsika. Ampiororona
ampahampanatsoana hididina ny any amin'ny tambajotra sosialy sy ny sisa sy ny sisany amin'ny fampiakarana ny resaka sanda sy ny karazany, zay zany ny entriny hoe mafy le fitondram-panjakana. Fa eo amin'ny fitantanana sy fitondrana ny firenena izy zany, amoka an'le vahoaka malagasy arak'le rehareny tsy maintsy mandroso, de tsy izy ihany. Salasalatsika amin'ny resaka an'izany. Tsy hainy zany, mba tsy lazany hoe tsy kapoka an'izany. Fa soa isika, fa tonga reto mpiara-miombinandiko reto. De andeha zany zao ny UNICEF de ahita indray. Fa ty ny zavatra nanahirana kely masoko ny jery azy. Rehefa andao amin'ny Madagasikara ihany koa, lay diplomaty nahazo andraikitra teo anivon'ny Fondation Fred Hutzenberg na ny FES, de nisy moa tamin'ny faran'ny herinandro teo lanonana zay fisaorana azy sy fandraisana n'ilay solotena ny FES vaovao hiasa sy monina eto Madagasikara. De nisy ny soratra nataony, fanazava-kevitra nataony tamina gazety boky anankiray zay. Fa mety tsy ho vitantsika androany le izy. Fa lalina be ny zavatra ny soratany io vahiny io tao anatin'ny fanio-kevitra nataony. Lay tovolahy zay mitantana teo anivon'ny FES teo aloha, zay soloina moa zany, raha tsy diso amindrem-bavilanitra nanolo azy. Hitan'ny faly eo ve zay azafady? Le an'ny FES sombony kely fotsiny mba tiako vakiana faly. Fa tsy vitantsika androany fa appreciako zany tsika hikariko an'izy ty. Fa tena intéressant. Goavambe mihitsiny ny amin'ny zava misy eto Madagasikara. Ny zavatra resahany ao anatin'ny fanio-kevitra lay ranamana. Io izy io. Constantin Grande, zay moa ny anarany zany. De nametraka izy zany amin'ity article ty. De azonao vakina tsara ny zavatra vakiny. Fa za ohatra zao nde hamaky anankiray ty amba am'ty. Za zany tsy hamaky ny any ambony fa appréciako tsika hamaky azy. À propos de l'aide au développement, cette construction bizarre crée des incitations totalement erronées des deux côtés, avec des soi-disant experts en développement que de faire aussi face aux questions ou aux ententes des habitants du pays. En ce sens, la coopération au développement est contre-productive. Elle favorise des détachements de l'appareil politique du point fixe de son travail. L'obligation de rendre des comptes à la population. Je comprends qu'il y ait beaucoup d'argent en jeu. Mais la coopération au développement rend parfois aussi un mauvais service à un pays comme Madagascar. Quoi qu'il en soit, nous continuons à ce rythme. De plan triennal en plan triennal d'un programme d'aide d'urgence à la prochaine pandémie ou au prochain cyclone. On peut se demander si cela peut durer. Zany mampieritreritra anie zany mbola ho azavaiko amintsika hoa rehefa tonga any alohaloany ity adevitra ty zany. Fa androany moa zany tsika fo le fotoana zany. Fa rehefa mijery koa zany tsika de mahita tsara ny amin'ny lafin-javatra maro mihitsy ny resahany ty ranamany ty. Zany hoe nandeha izy vao nametraka n'ity soratra ty. Nandeha izy vao nametraka n'ity soratra ty. De amaranako azy de zao. Le tenitery ambony indrindra no vakiako sy ho faranako amin'ity fandarantsika ity de samy mieritreritra tsika satria mbola ho any anosy ala mbodratrimo ao anatin'ny fanokafana ny quartier général ny firaisakina amin'izao fotoana izao. Fa le ery ambony zany no meko atsika farany. Zao ny resahany en paragraphe faharoa. Madagascar a encore besoin d'un discours honnête. Tena mila kabary tena ampahamarinana i Madagascar sur les défis politiques auxquels il est confronté. La grande île est riche
en ressources et en personnes motivées et bien formées. Mais zay foana misy me foana l'izy kanefa la pauvreté, la faim, la corruption et la simple politique d'annonce domine le paysage. Petraka eo ny amin'iny. Asaiko isika hamaky hatramin'ny farany lahatsoratra zay nisoratany tiranamana zay nitatana ny afetra tika vita ny adidy amanandraiky ny teto Madagasikara dia nisaoran'izy tamin'ny farany herinandro teo. Isaorantsika mandrakariva koa ny anivon'ny afetra satria reo dia anisany mamolavola tanora mpanao politika. Ary anisany mitondra fonjakevitra foana zany mba hanatsarana sy mba ahafahana miroso makany tena demokrasia sy ny fahalalahana. Farany teo zao focus na demokrasia. Iny zany ohatry ny eveny mangeza be zany zay nahitana ny indranamana Constantin iny zany dia nisaoran'izy tamin'ny farany herinandro teo. Tompon'andraikitra vaovao indray zany ny eo anivon'ny FS amin'izao fotoan'izao. Fa vakio tsapany vahiny ny zava-misy eto Madagasikara. Heureusement lasa izy de napetra n'le article. Fa raha ohatra izy tamin'ny teto gidra be raha hoe teto izy mbola niasa teto ka namoaka article ohatran'ireny. Tsaiky tsony na ny convoquena na inona nahazo an'inona raha manino. Fa zao zay zany no fomba fahitan'ny olona rehetra Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Anjarantsika mandinika sy mieritreritra fa mila manovotsika. Ny fahafahantsika manova de tsy maintsy miray intsika ao anatin'ny firaisakina. Ao ambadiky ny candidat firaisakina rehetra sika. Misy candidat ho tononkany zany ny avy any Batolampy. Anisany satria za zany de miezaka foana isan'andro zany. Hoe reto indray ny candidat de io izy io. Firaisakina ho député district any Batolampy zany misy any Ralivabe sy Mamsoa ndray ihany zany. De larana faharoa zany Livabe sy Mamsoa ho anareo any Batolampy zany. Tsara mahafantatra an'izay. Efa nresako teto any moa tamin'ny herinandro zany etsy avaradrano hoe misy any Jimisy avitra. Zay moa zany tonga de nifampiantso ohatran'izay na de be ny tanàna ary. De miova ohatran'izao mihitsy nylay visu afisy afantarantsika zany ny candidat na avaradrano dia maire avitra sy maire Jimy zany ho amin'ny firaisakina avaradrano araky ny hitantsika amin'ny sary zao zany. Ny teny an'izao ihany zany mba ahazotsika isan'andro zany an'le rythme zany. De isaorantsika menakavy. Eto de anaovako kopakopa-tanana ny vahoaka any amin'ny commune Anambohipionana Atsahafilo indrindrandrindra ny ao amin'ny fokotany Manatsoa. Ny eontsika tamin'ny farany herinandro tena nafinaritra be mihitsiny de anaovako kopakopa-tanana i Razefa aloha any Ambohipionana. Anaovako kopakopa-tanana ry Flavien, ry Zezé, ry Donné, ny akama rehetrarehetra zany any amin'ny fokotany Manatsoa sy manodidina. Ianareo vahoaka sy fokon'olona zany. Zay niona taminay tamin'ny farany herinandro lasa teo iny. Mbola ho resahantsika le asa goavana be nataontsika fa tsy mbola androany zany fa mino fa efa samy nanao tolo-tanantsika tamin'iny asa goavambe nafinaritra sy fifampiresahana iny fa de tolorako ny kopakopa-tanantsika. Tahaka zany ny akama rehetra ny mahitsy miaraka ny Bruno Rakotonanahary, ry Menja sy ny ekipa rehetrarehetra zany any Tokomaro sy any Ambohibo Sud any. Ny any Mahireza sy fiadanany ho avy tsy hoelitsika fa de kopakopa-tanana indrindra i bebe aty Mahireza Rija ary Mamandrija sy Ritina zany de kopakopa-tanantsika rehetrarehetra. Amaranantsika mifandarana ity afatra avy amin'ny bureau politique ny antokotiko Madagasikara zay avakiny coordonnateur national na mpandrindra nasionaly Jean-Claude Roger Rakotondrina ity. De mame fotoana indray mety tsy hisy mifandarantsika raha pitso talata mety ho iaho. Ny antony noho ny fandaminana teknika zany, fifandaminana ara teknika eto amin'ny orinasantsika zany satria misy zavatra maro be mbola alamina tsy maintsy mbola ho resahako anareo any izy rehefa nirina any zany fa tsy androany ary tsy rapitso tsy rafaka pitso de mety tsy hisy mifandarantsika raha pitso talata zany efa mampiomana antsika de nizao sahady ny tenako zany. Zany hoe mireprendre antsika zany any amin'ny larobia any any satria zay ny fifandaminana indrindrandrindra ara teknika ato amin'ny orinasantsika zany fa mampanantena zany tsy maintsy mbola eo antsika. Aza dino mandefa ny afatra sy ny vaovao amin'ny 34 12 902 40 na ny 34 76 624 40 zany mba hahafahantsika mifandray fampizara vaovao. Makasitraka tompolahy, makatelina tompovavy. Manoloana ny fifidianana solombavam-bahoaka izay tanterahana amin'ny 7 ny volana Mai ho avy zao dia ny antokony tiako Madagasikara zay anisan'ny antoko mandrafitra ny vovonana firaisakiny dia manao an'izao fanambarana sy fanamariana zao
taoriny ny fampidiniana sy ny fanazavana teo amin'ireo andraikitra tompona andraikitra ny distima ao atao anatin'ny fatan'Antananarivo sy ny manodidiny. Koa ny fanapa-kevitra ny raisina dia nanamarika fa ny rafitry ny antoko tiako Madagasikara eo anivon'ny distrika dia manohana tsy misy fepetra ny candidat zay narotsaky ny firaisankina amin'ny fomba ofisialy ka nankatoaviny teo anivon'ny CENI sy ny ACC zay mbola moka ny didy ho fanampaliana an'izay candidat zay. Dia zay toromarika zay nomena andray tompona andraikitra isaky ny distrika zay tonga nanatrika ny fivoriana teto Androany dia ny toromarika mikasika an'izay hoe tsy manohana afa-tsy ny candidat zay mirotsaka amin'ny anaran'ny fivonana firaisankina ihany.